faly miarabatsika avoakany Thomas Manontolo ny tena amin'izao fotoana zao vacances ny andro ary efa nambarako tamin'ireo teto fa mikarakara cours de vacances izahay anatin'ny fikambanana. Io cours de vacances io dia natao ho an'ny ataontsika hoe olona manomboka enina taona hatramin'ny 70 taona. Natao zany mba ho tombotsoan'ny ataontsika hoe manomboka mbola kely isika amin'ny dia antitra aza. Satria vacances ny andro tsy tsara isika zany mipetrapetra-potsiny fa sady mampitombo fahalalana atsikany no miaraka miala voly aminay anatin'ny fikambanana. Ary ny tombony ho an'ireo zay mamonjy an'ity cours de vacances ty ho an'izay mpianatra dia misy ny fampianarana paikady amina fanaovana révision mba tena hoe ho zaza mendrika agny an-tsekoly ny zaza zay manaraka ny cours io. Dia misy koa ny fampianarana azy ny fahaiza miaina anatin'ny cours io dia mandritra n'io cours de vacances koa dia misy koa ny karazana danse ho iarany manao mba fialam-boly. Ka mbola averiko eto ireo taranja zay misy amin'ity cours de vacances ty. Voalohany dia misy ny fianarana teny vahiny, ny teny vahiny frantsay, anglisy, chinois. Io zany dia manomboka ny 20 jolay mifarana amin'ny 20 aogosta ny fifanana. Ao koa ny fianarana fampifanana arak'asa, misy ny coupe et couture. Dia io zany dia mandritra ny 20 jolay jusqu'à ny 20 aogosta. Ao koa ny informatique. Ny informatique dia 20 andro any dia efa mba voafehy bureautique ianao. 20 andro. Dia ao koa ny transit en douane. Ny transit en douane ray volana ny transit en douane dia efa vita ny fiofanana dia mbola mahazo attestation ihany koa. Afaka manampanao zay stage milaina ny fanamboarana stage. Ao koa ny resaka bourse tapage et publication. Io dia business sur Facebook ary famoronan-kasa zany satria ao anao dia afaka manao business. Ary resaka ny Facebook rehetrarehetra rehefa makasaka ny Facebook dia ho ampianaranao ao amin'ny resaka bourse tapage. Satria fantatsika tsara fotoana zao fa misy ny manao piratage na compte, misy loka anatin'ny Facebook dia ao zany ny ampianaranao ny fomba iarovana sy ialana amin'ireny zavatra regny. Be dia be ny zavatra ho ampianaranao ao ary zay no mahatonga ny miantso eto mitongava aza mipetrapetra-potsiny amin'ity vacances ty fa andao hiaraka aminay mba ampitombo fahalalana mba hialantsika amin'ny zao fitodonam-poana anatin'ny vacances zao. Fa reo mankaraka zay dia misy ny fizarana badika amin'ny asabotsy 12 jolay telo ambin'ny 10 jolay ao amin'ny EPP Lafoara. Zay rehetra ka nandray anjara zay nisoratra anarana na taiza nisoratanao anarana dia mizara badika ny amin'ny asabotsy amin'ny ora ao amin'ny EPP Lafoara. Ny toerana nanaovana an'io ireo fifanana reo dia nasandraka emanerana ny firaisana 5 eto Tamatavy. Ny firaisana Ankiriry dia misy ao amin'ny EPP Tourveny Raphaël sy CG Mangarana. Ny firaisana Tanambaosaika dia misy ao amin'ny EPP Lafoara. Ny firaisana Morarano dia misy ao amin'ny EPP Morarano, misy ao amin'ny EPP Vatsoa dia CG Tsarakofafy. Ny firaisana Anjoma sy Ambodimanga dia natambatra ao amin'ny EPP Manangarezy. Natao zany zavatra rehetra zay mba ahafahantsika zany mba andray anjara daholo isika anatin'ny fokotany any. Dia ny toerana fisoratana anarana dia misy fisoratana anarana daholo amin'ireo toerana reo manomboka amin'ny valo sasany ka hatramin'ny 5. Ka ny asabotsy amin'ny 12 ora no farany
fandraisananay ny anarana satria tsika lasinainy dia efa manomboka ny cours io tsisy écolazy tsisy droit io fa participanao badge fandraisana anjara amina badge no ataonao eo amin'ny langue raha teny vahiny zany anaranao dia 3,000 ny badge alohanao fa raha kosa informatique dia 10,000 ny informatique sy ny transit en douane ny coupe et couture ny boost page ary ny call misy atsika diriko ny call center dia misy ihany koa izy io 15 jours ny call center zany dia tonga dia voafeno raha vao makasika ny call center 15 jours dia voafeno ny call center ary ny formateur ihany dia afaka manome asa anareo satria izy dia efa miasa amin'ny resaka call center io dia izy mahita orinasa afaka maka anareo vatrana rehefa voafenareo ny makasika ny call center ka dia makasika atsika rehetra zay miara-miasa ianareo fahita lavitra nareo radio ny chef Sisco Thomas Nain ary ireo taletsako rehetrarehetra sy ny fitoam-panjakana zay miara-miasa aminay ankehitriny makasitraka tompokla